Manaraka ny olo-pirenena rehetra ny mpikambana tato anatin'ny mihetsika amin'ny fahalalahana maneho hevitra nahita tamin'ny gazety, nahita tamin'ny Hainao Manjery hoe nisy ampahana mpanao gazety niraisy ny filohan'ny repoblika niresaka mikasika ny lalàna ny serasera teny amin'ny lapam-panjakana teny Iavoloha. Zay aloha zany ny zava-nisy. Tsy mampaninona raha misy ampahana mpanao gazety eny mijokojoko mankany an-dapy, fa ny tena fanontaniana hoe tratrara ve le tanjona zay napetraka. Ny tanjona napetraka dia ny hoe aleo iverina ifotony ny fanoratana, ny famerenana ny lalàna mikasika ny serasera io. Milohana ny fietsika atao ny filohan'ny repoblika milaza fa mety hiteraka disadisa eo amin'ny fahefana mpanatanteraka sy ny fahefana mpanao lalàna raha toa ka averina eny amin'ny antemeram-pirenena iny volavolan-dalàna iny. Dia tsy ahivina kely, misy fotoana ny teny Tsimbazaza ny teny amin'ny antemeram-pirenena nanapa-kevitra hoe aleo ahemotra amin'ny fotoam-piasana manaraka, fotoam-pivoriana manaraka ny fandinihana ny lalàna mikasika ny serasera. Fa raha tsaroantsika tsara ny ampitson'io ihany ny conseil des ministres, ny filan-kevitry ny minisitra dia nampiantso fivoriana tsy ara-potoana ho an'ireo solom-bavim-bahoaka izay nilaza hoe tokony ahemotra ny fandinihana n'ilay volavolan-dalàna mikasika ny serasera. Tamin'izany fotoana izany ve tsy nahina ny siny disadisa hoe manao anterisetra, manao amboletra ny fahefana mpanatanteraka, fa androany ny filoham-pirenena dia mahita fa manao mety hiteraka disadisa raha manohitra ny zavatra nataony ny antemeram-pirenena izy. Ary le izy nefa tsy hoe fanoherana fa fampiarana izay voalaza ny lalam-panorenana. Ao amin'ny andininy fa 7/20 ny lalam-panorenana miatra eto amintsika io dia manome fahefana feno ny filohan'ny repoblika amerina ny lalàna iray eny amin'ny antemeram-pirenena na ny andininy izay everina fa ilana fandinihana ny fiverenana ny fandinihana azy zany. Zay zany ny toe-javatra anankiray. Fa reny zavatra hita omaly tamin'ny fampahalalam-baovao reny dia mampiseho hoe naomby ny tetika no entin'ny fitondram-panjakana. Voalohany nampizarazara ny mpanao gazety, nisy andreo mpanao gazety nandeha tsokosoko nankany an-dapa sy ny fampiera tamin'ny namany. Faharoa, naomby ny tetika ny filohan'ny repoblika ny ampandany, ny apiatra, satria izay ny teny maly ho apiariny ary ho ataony soni ilay lalàna izay ambary ombenombeny fa mamono ny fahalalahana eto amintsika. Ankehitriny zany dia tojo amina fiolana atao hoe ngeza be ny fahalalahana maneho hevitra eto amintsika, no hiantsoana ihany koa ny mpanao gazety rehetra, ny olo-pirenena rehetra, satria io no nedivantsika tao anatiny izay volana vitsivitsy izay mazava amin'ny fomba ofisialy ny tenen'ny filohan'ny repoblika fa apiatra ny lalàna io izy. Ny resaka ankoatran'izay reny no antsoina hoe fampandriana drisa, fivarotana sakabelo amin'ny vahoaka malagasy ary tamin'ireo mpanao gazety nanao latsakariva teny amin'ny lapam-panjakana teny Iavoloha teny. Raha mpitso zany dia efa mora ny mpanao gazety rehetra etsy amin'ny Villa Pradon etsy Antamena andinika hoe ho veromomboka toy ny tsy nisy ve ny arerahana, ny rondolany nandritra n'izay volana maromaro, nangatahana sy ny takina ny famerenana ny fanoratana ny code de communication zay.